Ino ataon'la hoe le farany telo farandreo izy tsy izy dia aza nambariny fotsiny anakoroa na so mandidy salama daholo tsika tsikivy a fa tsy hiverina amin'le omaly a fotsiny a lefa ny stratégie tsy nety a satria misy tsy fitovizan-kevitra ao a dia ohatran'ireny nivokany tena izany satria vao nisokatra hoe izy avy nilatsaka fidiana dia misy candidat tokony hirotsaka te hirotsaka marimarina kokoa fa nametraka tsara hoe amboary daholo aloha io fandamina amin'ny ACC io lisam-pifidianana sy ny io tokotany mihitsy mila diovina aloha fa tsy nisy ny raharaha izy a na maivanina efa tia-potipoty zay vao hoe wow samy milaza itony tenenina zay mahatonga teny an'izay ary manana droit hiteny satria za koa dia anisany na mihevitra ray roa telo ho an'ny mpitadika antolona tsy manodidina azy fa ny retour azoko dia tsika tsy manao an'izany fa tsika mampiasa ny filazan-draha anazy teo arme intelligent zay ny retour azy dia mbola niteny a tandreny fa tsy lambolotagna ny alohantsika fa dia tsy misy zany fa dia hoe izay le izy dia satria tolona iarahana izy a dia ny zay le fomba filaza azy hoe ny toromarika no arahana dia izay lanin'ny be sy ny maro dia zay zany akory tsy atao olona koa zany fa be zao azo adinoina zany fa ny fanontena mipetraka zany fa entotsika zany zao a io ny tableau fanontena mipetraka zany zao a ekena ve reny fifidianana ireny validen'ny ACC ve reny a validen'ny CENI na hafan'iny ametrahana azy eketsika vahoaka ve reny fifidianana ireny na mbola azoko vaina indray arô tsy maninona eketsika vahoaka ve ny valim-pifidianana mivoaka eo ny tiako hatongamina dia zao inona no atao manana 9 andro sika 10 andro 9 andro amin'izao fotoan'izao ny rehetra efa mahafantatra efa hitan'le rehetra eo ambanin'ny lanitra fa dia tsy mila ny rajoelona aloha ny vahoaka malagasy na zavabe iny satria hitan'le fifidianana fa osika misy alatra dia tsy niditra ny vahoaka na ny vahiny manara-maso ara na hatsapa an'izay raha tsy hoe angano jambenana dolamena koa reo dia samy tsy nisy miteny fa etontsika zany zao a hiatrika amin'izay zany tsika zany zao eo ary tsika fa hiady amin'izay hafa ny dansa zao le teo mbola avan'ny fifidianana vinavina ny rehetrarehetra zao tsika fa après ny fifidianana io ny zava-misy ny foza ny azy zany a tonga ny daty ny 16 novembre tongany tsika ny etrehtra hoe tsisy fifidianana io tonga ny any le 16 novembre ary ny azy a na dia eo ary le fahataorana an'le vahoaka io trotra dia ny sisa ataon'izareo zao a dia manangona vola mameno ny vola omenan'ny ACC omenan'ny CENI omenan'ireo be bokotra reo raha zany tena lazaiko anareo fa tsy dia problème amin'izao zany satria eo raha vatomanga eo ny karana eo ny volam-bahoaka any le izy ka anjarantsika io dia ho tapena fety amin'izay zao reo vahoaka reo le maivan-doha rehetrarehetra ho tapena fety satria ho avy ny krismasy ho avy ny taomba vao a atao manjiranjira indray aloha ny lapa dia afa vao raha kivao daholo fa isika maro anisa ahoana raha toa tsy mila fenina zany raha toa ka nisy ny tsy fitezan'ny zavatra natao a satria ny hevitra mety hoe tsy mifanaraka na mifetika misy tsy nety a misy tsy mifanaraka ny ninona lesoka teo amin'ny solidarité amin'ny mpanohitra dia zao tsy maintsy forcena amin'izao a io solidarité io mot d'ordre tsotra fotsiny mifanampy dia mifanohana dia mifampatoitra zay ihany raha tsy anisy tafavoaka
mino anareo fa nary zareo amin'ny fo zary a dia zay keo tsy mifamelo reo tsy mifanaritra iny tellement koa izy zareo bety raha ohatra ny amin'ny tenin'ny fanambaran'ny candidat tena mialatsiny a vai ny fandraisako azy ohatry ny olona mamaly famangina dia ohatry ny hoe eny ara fa dia eto zao ry zareo a fa dia miaraka voeto moa zany tsika efa voalevina mifaty a fa dia manaraka miaraka ety antsika miaraka foana dia mbola mahita nyity le resaka demokrasia rangaty e zao androany ndray mbola efa marika andro anankiray sahady mbola andeha hamangy ny fetra efa voaviana ny gady taona inona tsy mbanina hatramin'izay dia andeha hijery na civil faifempiriny ianao tamin'ireo zao fikoanandro efa impiriny zay fikoanandro zay zao amin'izay vo mila mikondoary hoe ahoana ny nanaovana an'io valim-pifidianana an'io a tsy hamoana an'io a mila mikondo ahoana ny nanalana an'io rajoel io satria ny situation amin'izao fotoan'izao ny zava-misy amin'izao fotoan'izao a mila révolution io aloha atsipy aminareo ny teny atsipy amintsika vahoaka mila révolution tsika io zay vao tafavoaka aza mijery ny 5 taona ho avy efa tsy takatra iny efa tsy takatra ka aleo mijery a manahoana ny taranaka nirina raha izao ny fandehany fa lazaiko anareo fa ny rajoel io la olona na inty izy ny rajoel tsy mivavaka io sy ny firongany fa mody me tsara vela tsy fotsiny mandoandalika ery amin'ny Pedro ary miantso an'Andriamanitra io amin'izao fotoan'izao na dia tsy nataony tsinitsinina ary zany tamin'ny investiture tamin'ny fianarana taony tsy nila baiboly akory izy fa amin'izao fotoana izy mekohaka mihitsy miantso an'Andriamanitra mba tsy hitrotro vahoaka ireo fa raha mitrotro vahoaka ireo anatin'ny 7 andro fata fa vita izy fa raha ohatra koa tsisy ninona fa mivoaka ny valim-pifidianana ara-dalàna hoe io fa lany izy a dia hitanareo fa hivoaka amin'izay ny tandroky rajoel sy ny firongana zay raha milanse zao a ny candidat folo hoe atsina daholo ny rehetrarehetra io ranona ntsona ny dingana zao samy mandray ny adidiny daholo samy mandray ny andraikiny samy manao ny tandrifiny avy mety masika raha nte misy ny hoe tsy mifanaraka fa ny tena resaka dia le organisation mihitsy ny tena resaka eo amin'le communication zany a efa misy fivoarana ihany fa indrisy fa tsy ny olona manana Facebook ihany no mivoaka azonareo ekena fa tena mitohitolo io samia samy mametraka ny condition any ary ny anany ny condition dia zao fotsiny aza amavanina ny hevitry ny olona dia esory ny tahotra zay ny ambiny tsisy dikany arakaraka ny opération atao io ohatra hoe samy mampiasa tanana fa hafa ny tsongo hafa ny felaka zay ny zavatra tiako tenenina dia anjaratsika mieritreritra samy mikato fa ny fotoana foy fa olona mpandainga dondrono ohatry ve namana avela hitondra ny firenena io dia isika ny mieritreritra na tsika miaritra na tsika amin'ny révolte révolution zay fa dia salut daholo